Ny Mangarahara, ny fitantanana mazava, zay no tiany fitondram-panjakana entina eto amin'ny firenena. Ny commune urbaine Antananarivo dia mametraka an'izay fitantanana Mangarahara zay ihany koa. Hitantsika ny zava-nisy nisy ny fiantsona teny anivon'ny Bianco mba hitondrako amin'ny tompon'andraikitra voalohany ny fanazavana momba ny fandaniana teto anivon'ny commune. Noentina ny antota taratasy rehetra mirakitra izany ary nazavana tamin'ny atsipriany namalina ny fantaniana izay napetraka izy ireo. Isaorana ny teny anivon'ny Bianco satria tao anatin'ny professionnalisme no nanatanterahany an'izay fanadihadiana izay. Teo anivon'ny Paka koa dia nanao ny asany araka ny tokony ho izy ry zareo ary na tapakandro sy ray alina ary vao nivoaka ny didy dia isaorana an'izy ireo ny fanaovany fanadihadiana zany tao anatin'ny Mangarahara. Ny tenako amin'ny tompon'andraikitra voalohany eto anivon'ny tanàna Antananarivo dia mametoky ny mponina fa anao ny farahieriko miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko mba hanatsara, andamina ary ametraka indrindra kosa Mangarahara zay eto Antananarivo mba ho tena mendrika ny renivohitry Madagasikara ity tanànatsika ity. Eto dia manararaotra ny tenako maneho ny fahavononako ny amin'ny fitantanana Mangarahara, ny fahavononako koa hiasa ho an'Antananarivo miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko ary mametoky mponina Antananarivo miara-mientana isika anarina ny tanàna, andamina ny tanàna, anadio ny tanànatsika.